tia mahafaritany toliary vonina aka fa efanindray bareny Madagasikara nivoaka ny lisitra ireo ifanandrina amin'ny Côte d'Ivoire. Sabotsy 7 febroary mamarana ity volana ity ary sabotsy mamarana ny vaovao ihany koa amin'ity herinandro ity eto amin'ny fahitalavitry ny MBS indray manasanao ampitiavana sy ampanajana izay ary mirarisoanao ihany koa ety ampendohana anaraka ity vaovao ity hatramin'ny farany pejy politika avy hatrany no tsika misantatra izany vaovao zao amin'ity alina ity taorian'ny fionambe ny tompona andraikitry ny antoko tiako Madagasikara dia nilaza ny fomba fiasany entina meloma maso ity antoko ity ny avy eo ny faritany toliara ny filoha lefitra zany atoko izany tao amin'ny faritra ity Ravarazafy Maherina sy Andry Rakotomalala no mitondra ny andindininy zay. Tsy miandriela miasa avy hatrany ny atoko ity any amin'ny faritra noho ny fahitana fa tsy misy na inona mandeha eto amin'ny firenena na sosialy na ny toe-karena sy izay metraka amin'ny vantana amin'ny vahoaka ny fotony mitony fandraisana andraikitra sy fanamafisana ny asany atoko isaky ny faritra efa nisy moa ny fivoriana atao ny arahany tim atao amin'ny faritra Menabe Atsimo André Fanary Toliara. Zavatra hitantsika sy anantsika eto Madagasikara dia milomano anatin'ny faritra tanteraka ny vahoaka ny kaboraraka ny fandikan-dalàna ny teritery efa tsy haitenenina intsony zany rehetrarehetra zany. Ny zavatra mahagaga nefa rehefa manao fidinana eny an-toerana na mitsidika toerana anankiray ny filoha Marc Ravalomanana dia toa izy indray zany no filoham-pirenena satria ny vahoaka rehetra dia mangataka aminy président amboaro ny lalanay président mijaly zahay ahoana ny fandriam-pahalemana ny fianarana ny fahasalamana dia tsy mahagaga velively zany tompoko satria raha ohatra ka ampitahay ny vahoaka ny fitondrana nisy talohan'ny taona 2024 sy aorinan'izay mandrakandroany dia hita fa tena tsy mitovy tokoa ary tsy manana fatokisana ny mpitondra ny vahoaka ary manana fanantenana amin'ny antoko politika tim sy andriamatoa filoham-panorina Marc Ravalomanana. Io antoko io ihany no antoko anankiray matanjaka izay afaka mitondra fanakianana amin'izao fitondrana izao ary mitondra fampandrosoana izay handresena ny fahantrana izay mianjady amin'ny vahoaka tsirairay dia manainga ny mpikatroka ny mpikambana rehetra mba hifanolotanana amin'ireo tompona andraikitra izay nitendrenareo mba hahafaingana ny fananganantsika n'izany rafitra vaovao izany ka mangataka anareo izahay ianareo ihany koa izay mitovy foto-kevitra sy vinavina amin'ny antoko politika tim izay hanohitra ny fahantrana sy ny tsirariny izay hijoro hitondra tsikera amin'ny fandikan-dalàna sy ny gaboraraka rehetra. Mahakasika mitetika asan'ny filoham-pirenena Tanamasoandro izay kasaina ho atao etsy Ambotry-Manjaka kosa indray dia naneho ny heviny momba izany androany ny olona voafidy teo Ambotry-Manjaka ny ben'ny tanàna izay voafidy tamin'ny anarany antoko tiako Madagasikara ny andindininy izay avy hatrany hoentin'ny nomena Andria Manamisata sy Toky Ramarolahy. Mpamboly sy mpiompy ny ankamaroan'ny mponina etsy Ambotry-Manjaka miamiany tanteraka izy ireo noho ny fikasan'ny fanjakana hanolotra ny tanimbary eny an-toerana tsy emotra nefa ny fanoherana ataon'ireo vahoaka. 1100 hektara eo zay zany no ambolena etan'ny tambany Ambotry-Manjaka dia vinavinaina hoe any amin'ny 5-6 tonnes l'hectare any izy dia mba amintsika manokajy fa saratra be manokajy an'izay faharoa ny mponina Ambotry-Manjaka amin'izao dia efa eo amin'ny 43 200 eo fa ny valopolo isan-jato izay mponina izay zany no mivelona sy miaina amin'ny tanimbary io fa 70 isan-jato ndraiky kosa ny valopolo isan-jato tiako tenenina mivelona sy miaina amin'ny tanimbary zany dia le mamboly vary fa 70 isan-jato na Ambotry-Manjaka anay amin'izay mponina 200 300 sy 400 zay 70 isan-jato zay nay dia mivelona amin'ny tanimbary io ny antony mivelona amin'ny tanimbary io dia zao voalohany aloha fikaramana izay tsy manana tanimbary zany dia mikarama
karama miasa izy aloha mitona zezika aloha amin'ny sarety mana sarety omby izy faharoa karama miasa ny tambary amin'ny angady tanana na angadin'omby fahatelo karama mandragiragy izy fahaefatra rehefa tonga fanesana dia mikarama manetsy izy ireo tanimbary ireo dia mamokatra vary ray taonina isaky hektara ary mampiakatra vary indroa isan-taona. Mbola hitoetra eny Ambotrimanjaka ihany tsika ao anatin'ity fampitam-baovao manaraka ity endrika hafakely no entin'ireo mponina teny Ambotrimanjaka androany nanamariana ny fitakiana izay ataon'izy ireo ny amin'ny tsy fanekena ny anotofana ny tanimbariny ny andindin'izay hoe ny Germaine Menjanahary eo amin'ny sary ny toky Ramarolahy. Ambohitrimanjaka vao miresaka ity toerana ity dia nitetika satana masoandro avy hatrany no tonga ao an-tsain'ny maro. Hatreto tokoa mantsy dia manao be marenina tanteraka ny fanjakana ary manao maso be tsy mahita ny amin'ny hetsika fanoherana isan-kerinandro izay ataon'ireo mponina. Tsy hijanona amin'ny fitokonana eny an-tanimbary fotsiny ihany ny hetsika manomboka hatreto fa aseho amin'ny fiainana andavanandro mihitsy. Endrika fanambanina an'ilay vahoaka indray koa izy hoe na dia miteny ary izy na dia manao hetsika ary izy dia mody tsy hita fa ny atao ihany ny atao ho ampiseho anay mihitsy fa izany Ambotrimanjaka zany dia tsy voavakivaky ary tsy voazarazara na vola na fahefana na zavatra ohatran'izany. Iray vatsy iray aina ilay Ambotrimanjaka Akatomanga Fiambonana Ambotrapeto ary Losbe izay vola dia mampanontany tena koa hoe fitondrana inona no andainga amin'ny vahoakany raha aman-dreny manahoana no andainga amin'ny zanany no efa ianareo efa dia nefa ny hatramin'izao aloha dia ipofona io hoe mbola iray ny tenina Ambotrimanjaka, iray ny tenina Akatomanga, iray ny tenina Fiambonana Ambotrapeto ary Losbe izay vola akisao le tetika asa tana masoandro. Ny tena mahagaga amin'ity fihetsika izay ataon'ny fitondrana ity dia izahana ho ny vahiny no mahazo tombony rehefa tonga eo amin'ny fitondrana fa tsy ny vahoaka izay nametraka fitokisana sy tompo tanindrazana. Misaringotra amin'izay hery velona rehetra eritreretina efa miaro anay izahay satria fantatra fa ny fanjakana tsy afaka miaro anay. Noho izany ny olona rehetra izay mijoro ary izay manao antsoavy niza tsy hanavahana loko politika fa niza ka mahatsapa tena fa gasy manaja n'ilay sotoavina maha-malagasy ka niza gasy mihinam-bary izany mahatsiaro tena hoe voitotoina izay finanam-bary izay ireo atsoina ireo izay tsy mieritreritra an'izay mpanao politika sy mpanao ina anjara mpanao politika no mieritreritra izay ataony ihany fa ho anay le vahoaka tsy mahatsapa tena hoe mandeha rery izay miantso izay dia izay mamaly ny antsony dia tonga koa izay izany hoe le solidarité le entraide amin'ny mahasamy malagasy mihitsy io katsahana eo dia raha mitsangana ve izany ireny dia lazainao koa fa hoe iokina hoe hanonga-panjakana tsy any lanonam-pisakafoanana izay antsoina hoe vary be menaka no niarahany rehetra nanatanteraka androany hetsika izay natao sy nampisehoana fa mirahina ary tsy mivaky ny mponina izay voakasiky ny tetika asa tana masoandro ary manohitra hatramin'ny farany ny fanotofana ny tanimbarin'izy ireo. Niatrika ity fotoana ity ny ben'ny tanàna izay voafito teny amin'ny commune Ambotrimanjaka, ny solombavambahoaka izay voafito amin'ny distrikta Ambohidratrimo ary ny teo anivony RMDM. Lafo vaovao manodidina ny fiarahamonina kosa teny Ivato teny dia omaly tokony tamin'ny 12 maraina dia nandefa iraka teny amin'ny ANC Ivato ny fanjakana. Nanambara izy ireo fa tsy nalo etra nandritra ny taona maro ity trano fandraisam-bahiny lehibe ity Germaine Menjanahary sy Toky Ramarolahy trano no mitondra ny andindininy izay. Tsy nisy fampilazana mialoha fa avy hatrany dia tafika niaraka tamin'ny vady tany nitondra taratasy ny laza fa aka ny entana tao amin'ny hôtely ny Ramatoa Claudine Razay Mamonjy ANC no nahataitra ireo mpiasa tao amin'ny hôtely. Nambara fa tsy fandoava-ketra no antony ary vola be tsy toko tsy firohana no voalaza ao anatin'ilay taratasy. Tonga dia aka ny entana dia nalainy zareo daholo ny tomobile dia na misy tomobilin'olona tsotra raha mipetraka teo an-tokotany dia noentiny zareo daholo aloha izany rehetrarehetra izany fa lazainy zareo fa any amin'ny birao andray mandamina an'izay maka anazy ny tompony mitondra ny papier. Tokony mba misy filazana meloa kosa satria ity orinasa ity hôtely ity zany dia hôtely mamelona fianakaviana maro be tabe ny olona miasa ato ary na ny client anay ary na ny client tato amin'ny hôtely ary dia lasa sahiran-tsaina lasa nytebiteby hoe inona ty zava-misy ato ity. Ny hetra voalaza ato zany izay takiny zareo dia hoe mahatratra
ny andiany voalohany dia misy eo amin'ny 59 milliards eo a, dia ny faharoa 20 milliards eo zany fitambarana zany a, eo amin'ny 79 milliards d'ariary eo, zany hoe 80 milliards d'ariary eo zany le izy. Ka ny zavatra mba tiana tenenina fotsiny dia hoe zao hoe tsika maha-malagasy atsika tokony hifampiresaka aloha, tsisy mandahany zany akory hoe tokony aloha zany a, dia miezaka ny ankilany mba mitady fomba hoe aloavy le heta tokony aloha amin'ny fanjakana sy ny sisa. Mampametra-panontaniana ny fihetsika ataon'ny fitondrana izay na aseho amin'ny malagasy ny kilema ny hafa, saingy afenina mafy ny fandikan-dalàna atao izay efa nanaovan'ireo mpanao politika ampamoaka. Tena hoe mila raha marina ny fanjakana. Raha ny fandikan-dalàna nataon'ity fanjakana ity zany efa boky anankiray naboaky ny Sénat. Ary ahita fanjakana ity afo zahay ary tena ho avy. Tsy vita nomena ST, selena ny tranony, alaina ny entany, nefa ianao manao ny tsy mety ihany koa. Ka rehefa anao dia andao fampianarintsika manao mahitsy, dia ho hitantsika ny toyiny fa ho ampandehanitsika mahitsy ity fitondram-panjakana ity, satria te handeha mahitsy izy isorana azy, satria te handeha mahitsy izy. Ho avoakantsika amin'ny antsipiriany ireo zavatra rehetra nataon'ity fitondram-panjakana ity, ary ampanatanterahantsika azy amin'ny fotoana rehetra zay tokony ilany azy. Satria ay ve azo atao zany manao an'izany dia ampanovintsika izy, satria azo atao le izy. Fa tokony hataony amin'ny tenany koa, izy ny vavolombelona voalohany, izy ny tokony modely amin'ny voalohany, izy sy ny pomba azy. Afaka manome ohatra tsika amin'ireo BDB reo, orinasa BDB reo, orinasa nanorina mpanjakana, nanorina tsy miankina, nanorina privé. BDB ireo orinasa zay hitatsika navoaky ny directeur général des impôts. Fa ho hitatsika hoa firenena iarahantsika mana an'ity isorana azy manao manomboka an'io, fa ho ataontsika fomba fanao io dia ho hitantsika ny toyiny. Tsy maintsy mandray andraikitra mivantana, fa tsy hoe handray andraikitra mivantana, fa tsy maintsy handray andraikitra mivantana, satria izay no adidy sy andraikitra ny miaro ny tanindrazana. Raha ny fantatra dia atao lavanty avy hatrany amin'ny faefatra ny volana martsa izao ireo entana nogazana ireo, aorino ny fanaovana tombana azy. Fa vaovao mifandraika tamin'ny fiatrehana ny fividianana ny fanesy teto amin'ny firenena kosa indray dia niteraka savorovoro ny fanambaran'ny CENI momba ny fisina karapanondrony verimberina na le antsoina hoe doublon sorena ny olom-pirenena teo anatin'ity fanadihadiana hoentiny Andry Rakotomalala ity. Miaiky ny elo ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana na ny CENI. Araka ty tatitra ofisialy navoaka nyty voamiera natao hikarakara ny fifidianana ity dia misy 2,7 sy 2,4 alina sy ray hetsy sy ray tapitrisa na 1,162,512 ny isan'ireo olom-pirenena manana laharana karapanondro mitovy hita ao anatin'ny lisam-pifidianana ankehitriny. Mahatratra 7,20 sy 900 sy arivo sy ray hetsy na 110,629 kosa ireo anarana miverina indroa na mihoatra ao anatin'ny lisam-pifidianana hatrany. Izany hoe misy anaran'olona 450 sy 200 sy arivo sy 4 alina sy 2 hetsy na 221,256 farafahakeliny miverina ao anatin'io lisam-pifidianana io. Eritaona taty aorian'ny daty nanaovana ny fifidianana izay ho filoham-pirenena ary 5 volana taty aorian'ny fifidianana kominaly izany vao navoaka ny CENI ny tsambaratelo-ny Oska. Oska izay efa natsikafony ny antoko-tiako Madagasikara na tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2012 na tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna ny volana novambra lasa teo, eny hatramin'ny fifidianana izay nisolombavambahoaka tamin'ny 2012 ihany. 10 taona ny karakarana ny fifidianana kosa ny CENI vao niaiky fa misy lesoka ny asany izay tena misy fiantraikany lehibe amin'ny fiainam-pirenena tokoa. Andao hiverenana kely ny momba ny fifidianana filoham-pirenena. Raha ity vokatra ofisialy izay navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tamin'ny 9 janoary 2012 ity dia 7,704 sy 4 alina sy 5 hetsy sy 2 tapitrisa na 2,586,938 no vato azony Andry Rajoelina. 7,7 sy 700 sy 4 alina sy 2 tapitrisa na 2,60,847 kosa no vato azony Marc Ravalomanana. Raha ampifanalany ireo antotanisy ireo dia mahatratra 1,0 sy 4 arivo sy 2 alina sy 10 hetsy na 526,091 ny elan'elam-bato teo amin'ny ireto kandida ireto.
raha raisitsika ireo doublon amin'ireo karaha-mpanondrom-pirenena dia misy 2,7 sy ray hetsy sy ray tapitrisa na 1,162,512. raha zaraina roa io isy io dia mahatratra 9,5 sy 4,9 sy 5 hetsy na 581,256 ireo olona manana karaha-mpanondrom-pirenena miverina indroa. Azoazonao sarantsaina amin'izay Nelanelam-bato iraika amin'ny 7 sy 4,4 sy 10 hetsy na 526,091 tamin'ny fiodinana faharoa. Nandiso tanteraka ny voka-pifidianana araka ny efa nanampozana azy ty osika ity. Mazava ny ambaran'ny lalàna voasazy 2 amin'ny 5 taona miampy lamandy 4 hetsy sy 4 tapitrisa ariary na iray amin'ireo sazy ireo rehetra ka manoratra ny anarany anaty lisy-pifidianana, anarana hafa na ihany koa mampiasa tetika osika sy paipaika diso na ihany koa manafina ny vaovao momba izany. Voasazy araka io andinin-dalàna io ihany koa nampiditra olona tsy tokony ampidirina anaty lisy-pifidianana na ihany koa nanadino na nanala ny anaran'olona anatin'io lisy-pifidianana io. Tafiditra anatin'ireo enjehany ty lalàna ty ihany koa ireo manoratra anarana maromaro na mamerimberina ny anarany anaty lisy-pifidianana, ireo ny ray tsy kombakomba tamin'ireo eloka ireo dia enjehany lalàna ihany koa. Nisy an'i Madagasikara aloha dia azo lazaina fa tsy afa-maina amin'izao savorovory zao. Ny ain-dehiben'ny firenena izay teo am-pelantanany no tratran'ny osika. Nalaza zany an'i Madagasikara fa anarina ny lesoka ary anaisotra ny anarana miverimberina indroa dia efa ranoraraka tsy azo rofina intsony zany. Raha ireo faneho-kevitra dia tsy manana fitokisana amin'ity vomera ity intsony ny olom-pirenena. Tsy azo lavina fa isy fiantraikany be amin'ireo fifidianana izay ho avy izao tranga izao. Anjara ny mpikambana ao amin'ny Seny Madagasikara ny mandray fanapahan-kevitra ny amin'ny hoaviny fa tsy hiandro hoesorina amin'izany toerana izany. Andrasana ihany koa ny hetsika izay ho ataon'ny antoko-mpanohitra manoloana ity vakim-pantsilana ity. Raha ny tokony ho izy dia tsy mitombina ny vokatra navoakan'ny HCC izay niainga tamin'ny vokatra navoakan'ny Seny. Raha amin'ny tany demokratika tokoa dia foana ireo fifidianana rehetra no karakarain'ny Seny ka tokony hiverina daholy saingy efa azo sary an-tsaina sahady ny mety ho valitenin'ny HCC. Azo raisina ny fangatahana fa tsy mitombina. Manodidina ny resaka vaovao an'ny fifidianana teo iny hatrany dia nanao fanambarana androany ny mouvement des citoyens malagasy du monde. Noho izao fivoahan'ny marina izao hoy ny fanambarana dia takinay tsy misy fepetra ny fanafoanana ny vokatry ny fifidianana mifandimby rehetra teto amin'ny firenena satria malosiosy ny feon'ny vahoak'Andriamanjaka sy ny asin'ny fitsarana malagasy. Manitsakitsaka ny demokrasia sy ny zo fototra maha-olona ny zo hifidy tsy tombontson'olombitsy ny firenena ary andray andraikitra izahay izay sahaza azy ihany koa ny MCIIM eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria voaporofo izao fa tsy azo itokisana ny androm-panjakana manome iny valim-pifidianana iny ary manambara ihany koa ny MCIMM fa anenjika ireo olona manosiosy ny feon'ny vahoaka amin'ny sehatra sy ny lalàna na eto Madagasikara zany na any ivelany ary tsy amela izany mora foana. Fa eo amin'ny vaovao ny asa fanaovan-gazety kosa indray dia nanatanteraka fifampiarabanana tratry ny taona vaovao ny olafitry ny mpanao gazety androany tonga marobe ireo mpanao gazety ny anatrika izany fotoana izany teny tsy adana teny tamin'io fotoana io ihany koa moa no nanaovana ny tatitry ny zava-bitany ity olafitra ity nandritra ny roa taona ny andinindininy izay hoentiny Laurette Berton eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Tsy afaka manao ny asany ara-dalàna sy amin'ny fomba malalaka ny mpanao gazety eto Madagasikara. Mavesatra ho an'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety mihitsy iny taona 2012 lasa iny raha ny tatitra natao ny olafitry ny mpanao gazety. Tamin'ny taona 2012 mpanao gazety tena 10 mahery no tena 10 eo no niatrika mpanao famotora niakatra teny amin'ny fitsarana noho ny fanenjena hoe fanelezana vaovao tsy marina na fananabaraka olona. Ny tena ko mahafolana lafitra ny mpanao gazety dia mananjo anatrika ny famotorana sy ny fanadihadiana. Tsy lazany tsy ambaratelon'ny famotorana ny tena fa ny mahavariana dia ny enina sa valo amin'ireo fitoriana ireo dia mitondra fanjakana ankehitriny no nitory mpanao gazety. Ny
ministère ny serasera ny DLC ny amin'ny primature zany fitondram-panjakana milaza fa hiantoka ny fahalalahana za tsy milaza hoe tsy mety ho diso tsy azo pahotany sika mpanao gazety tsia olombelona tsika fa mahavariana dia zao tamin'ny fitondram-panjakana teo aloha tsy nisy fitondra-fanjakana ny torom-panao gazety zany fa amin'izao mpitondra-fanjakana amin'ny torom-panao gazety inona zany ny tadiava anisan'izany ministère pia tsy mahazaka fa inona nataonao taloha ianao nge tany ivelan'ny fitondrana ny tsikery namely mafy fa tsisy naninonanao teo navelan'olona alalaka ianao fa nohon'izay ao anaty fitondrana avy anao dia tsy mahataty fahalalahana hafa koa zay saika isam-bolana dia nisy hatrany ny fanenjehana mpanao gazety teny anivon'ny mpitandro ny filaminana sy teny amin'ny fitsarana tamin'ny taona lasa iny ny fanaiky ny rehetra androany fa hanambatra ny hery sy irahina ho amin'ny fahalalahany asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Mahatsiaro tena ny olafitry ny mpanao gazety sy ny mpanao gazety vorolanina teto androany fa voatointona ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety amin'ny ankapobeny eto amintsika ary miombo-po sy ny fanaiky fa irahina hanohitra n'izany tsy rary ny ataon'ny tompona ndraiky mpanjakana zany. Farasian'ny filohan'ny lafitry ny mpanao gazety Sindri-Peo ihany koa mikasika ny resaka karatra mamatianina mpanao gazety androany izay fantatra fa miantony fanomezana ity karatra ity amin'izao fotoana izao izay ny antony avy amin'ny ministera Pialo Ret Berton sy Mathieu Prince hatrany no mitondra ny andininy izay. Na dia efa natsangana ara-dalàna aza ny rafitra natokana hikarakara ny fizarana karatra matianina ho an'ny mpanao gazety misy hatrany ny filambaniny ataon'ny ministry ny serasera anakatsakanana izany vokany mianto indray izany aloha ny fizarana izany karatra izany ho an'ny mpanao gazety manerana ny Madagasikara. Lazaina fa mampisara-bazana ny karatra tamin'ny taloha fa tsy manara-dalàna nandray mpikambana tamin'ny lanome azy ary tsy nisorana akory ary ny filohan'ny zany fizarana karatra zany tamin'ny fotoanandro fa ankehitriny milaza amoaka karatra ho an'ny mpanao gazety ny ministera miaraka amin'ny olafitry ny mpanao gazety izy indray ny manakatsakana efa zatra-panakorotana tsy tadiavin'ny ministera ho anazy ve zany olafitry ny mpanao gazety zany zay efa nilazainy fa tsy hidirana hafa ny tondron'ny olony hafa ny zavatra ataony mbola misy olana io fizarana karatra matianina mampanao gazety io satria ny sekretera général national ny olafitra izay tokony hanome karatra ho an'ny mpanao gazety eto Madagasikara miainga avy any amin'ireo avoakany any amin'ny faritra sy ny any amin'ny faritany tsy ampy isa satria ny sekretera général national ny olafitry ny mpanao gazety nafindra ny ministra toerana any mainty rano tsy fantatro ny antony misy tsy fitiavana manokana ve sa finiavana andravan'ilay rafitra efa napetraka tsy fantatro fa mahavarina fotsiny hoe inona zany ny tian'ilay ministera atao hanome fahalalana ny olafitry ny mpanao gazety hikarakara ny mpanao gazety sa mbola te hijabaka ihany na dia efa nilaza aza fa tsy hijabaka ao anatiny tsy afaka manome karatra zany vameran'ny mpanao gazety mpanome karatra raha tsy feno ny isa raha tsy hoe angah afindra ny ministra any mainty rano ny renivohim-pirenena malagasy satria mainty rano Madagasikara dia any zay manome karatra ny mpanao gazety Madagasikara zay angah fa io famindratoerana io tsy mety aminay zay nilazainy fa olon-dehibe miteniteny foana raha nanamarika an'iny za ve niteniteny foana sa izy nilaza nyresaka tsy ampiheverana atsika no maminany an'izany mamberetra fa raha tsy vita ny karatra tsy mandeha ny fifidianana tsy fatahorana fifidianana io za mbola mieritreritra ny hanohy ny asako fa izy angamba ny mety malalay fonosana dia tsy fantatro zay heritra araka ny voafatry ny isa tamin'ny feny olafitry ny mpanao gazety dia manohy ny asany aloha ny birao teo aloha mandra-pisin ny fifidianana izay andrafitra ny birao vaovao mbola tsy ho atoato izany no hirosoana amin'ny fifidianana raha tsy voazara ny karatry ny mpanao gazety.
lafim-baovao sosialy mifandraika indrindra amin'ny resaka asa dia fantatra hatramin'ny omaly atoandro fa nikatona ny PMU Madagasikara. Nijery ny zava-nisy teny antoerana teny sy teny ankoraotra ny mpanao gazety ny MBS androany. Ny zavatra hita teny antoerana dia ireo mpiasa maloka izay very asa nanaovana fanadihadiana teny antoerana. Laurette Berton sy Mathieu Princy atrany. 20 taona lasa izay no nidiran'ny PMU teto Madagasikara. Hatramin'izao ankohonana manodidina ny 700 mahery manerana ny nosy no novelomin'io asa io. Nanomboka ny 20 febroary 2024 tsy anasa intsony ny mpamelona ireo ankohonana 700 ireo. Ny atoandro ny zoma 20 febroary manko araka ny fitantaran'ny mpiasa no nanomboka ny katona avokoa ny agence PMU rehetra. Nogiazana ihany koa ny foibe ny tetsy ankoraotra tamin'io andro io. Vao ny alarobia no nanao fanambarana tamin'ny mpanao gazety teto Andrenivohitra ny tompona andraikitra mpitantana ny PMU izay nanamafy fa tsy misy atahorana ny volan'ireo mpilalao ary mbola misokatra ara-dalàna ny agence rehetra manerana ny Madagasikara. Mandra-piandry ny valy ny fangatahana nataon'ny tompona andraikitra eny anivo ny filankevi-pirenena. Roa andro aorian'izay monja very asa ireo renim-pianakaviana maro mamelona ankohonana. Raha nandalo teny amin'ny foibe ny teny ankoraotra izahay androany, mpiasa mivorivory eo ivelan'ny toeram-piasana no tazana, miandry ny fanazavana avy amin'ny tompona andraikitra mpitantana. Ireto farany izay tsy misy naharenesana vaovao hatramin'ny zoma nanakatonana ny toeram-piasana. Raha ny ayain'ireo mpiasa teny antoerana azy dia ahina ho lasa ny lefa any ivelany ilay vazaha tompona andraikitra voalohany ny tantana ity orinasa filalaovana Zakazatsoavaly ity. Raha tsy ahivina kely ny tantara dia ny taona 2024 vao tokony ho lany daty ny fifanaraha-mpiara-miasa teo amin'ny mpamatsy ny lalao Zakazatsoavaly natao tamin'ity orinasa ity, kanefa dia izao nisy fikatonana tampoka izao indray. Miayay ihany koa ireto mpiasa ireto satria mandeha ny resaka fa tsy ho afaka handoa ny vola tambiny fanajanonana mpiasa ilay tompon'ny orinasa. Hiala maina izany ny ankamaroan'ireo mpiasa izay efa nandany ny fahatanorany tao amin'ny PMU. Eo amin'ny vaovao ny fanatanjahantena dia nampafantariny Fédération Malagasy de Baolina Kitra eto Madagasikara androany ny lisitra ireo mpilalao andrafitra ny bareny Madagasikara izay andray anjara amin'ny lalao fanatsanana isam-bondrona ao anatin'ny kanina 2024 ny andindinin'izay ety Ninjava, Andremaefa sy Andry Rakotomalala. Miisa 20 ireo mpilalao andrafitra ny ekipa pirenena malagasy Barea ny Madagasikara izay anjay anjara amin'ny lalao mandroso hifandonana amin'ny elefantany Côte d'Ivoire. Mpilalao avy any ivelany avokoa izy 20 mirahalahy ireo ankoatra ny Théodore Ramanjara, mpilalao avy amin'ny Fosa Junior. Ireto avy ary izy ireo: Rasakana Tenena Pascal, Ibrahim Amata, ilay maharitra Marco, Adrien Melvin, Andrea Maintsonour Charles Calorus, Voyave Paulin, Fontaine Thomas, Metanir Romain, Jérémy Morel, Andriana Tenena Anissé, Ibrahim Dabo, Dimitri Calouin, William Lecros, Jérôme Mombris, nomenjana Arlalaina na Ibolide, ary Ryan Ravilson. Miisa 3 kosa ireo mpilalao vaovao ao anatin'ity lalao mandroso ity: Bastien Sall, Ramalingon Alexandre François, Ari Abdallah Hakim. Non, excepté blessure, mais tout le monde, vous savez, tous les joueurs qu'on convoque et tous les Baréas veulent venir et sont contents de se réunir parce qu'on est sur une histoire, sur une aventure exceptionnelle. Et excepté blessure, je parlais de Jérémy, mais j'espère franchement que ça ira mieux parce qu'on a vraiment besoin de lui. Excepté blessure qui pourrait arriver, tous ceux que j'ai présentés là sont là. Ho an'ny lalao miverina izay tanterahana eto amintsika kosa dia miampidimy rahalahy ny mpilalao ary avy eto an-toerana avokoa izy ireo. Ny 17 marsa izao no hanantanterahana ny lalao mandroso ao amin'ny kianjan'ny FSB Abidjan Côte d'Ivoire. Ny 17 marsa kosa no hanatontosana ny lalao miverina izay atao eto Madagasikara. Le 23, on part de France pour la plupart, mais en tout cas, on se retrouve tous le 23 au soir à Abidjan. 24, 25, 26, on va s'entraîner, 5 entraînements, 2, 2, 1. Le 27 à 19h, on va jouer. Le 28 au matin, on va partir en direction d'Addis. On dormira à Addis pour que le 29, on arrive le matin ici. Et si on joue à Tamatave, on prendra tout de suite l'avion
pour partir à Tamatave. On s'entraînera à Tamatave le 29, le 30 et on jouera à 16h le 31. Voilà, ça c'est dans le cas où on joue à Tamatave, et si on va jouer à Boudvoorn, eh bien, on restera là le 29, 30, 31. Ça va être dur. Il y a peu de jours entre les matchs, on va être fatigué, c'est pour ça que j'ai appelé 5 joueurs supplémentaires en cas de fatigue et de blessure. Mbola miandry ny fankatoavana avy amin'ny confédération africaine baolina kitra no hamaritana ny kianja anaovana io lalao miverina io. Fa nirian'ny mpanazatra depuis ny anatotosana izany ao amin'ny kianjan'ny barika 10. Lafim-baovao ara-pahasalamana dia nitondra farazavana ny tompon'andraikitra iray teo anivon'ny hôpital-mpanjakana teny Befelantanana mikasika ny trangana azo ity vehivavy iray nitondra voka ity. Ravorajafy Maherina no mitondra an'izay. Vehivavy bevoka iray nananolana nanaraka fitsaboana tao amin'ny hôpital Befelantanana no nolazaina fa tsy nisy nandray ary nojerim-potsiny. Nandiso no hitsao ininana ela ny mpitsabo nitondra fanazavana mahakasika ny raharaha. Tokony mangataka fanazavana amin'ny tena tompon'andraikitra raha ohatra misy zavatra tsy azo fa tsy mafy zavatra tsy misy. Ny fitsaboana zany rehefa nandeha fitonena isan-karazany dia misy fandraisana tany no fanandrify amin'izay. Ny tanjona zany dia mba hoe tafafoka somatsara le raha matoty dia misy fanafody efa natao miandry ny fean'ny fanafody dia ampidinina any amin'ny trano fiterahana izy dia karakaraina any izy dia miverina mamonjy ny efitrano iray izy rehefa voakarakarany dia rehefa hita fa salama tsara tsy isy atahorana intsony ny fahasalaman'le raha matoty dia rehefa mamonjy ny fiandidiana le izy satria tsy misy ampina didina azy mihitsy dokotera mahafantatra an'izany voka telo volana mampalahelo tsy mety le izy ho akibo tsy azo rotorotoana be na moara zany raha tsy hoe misy hémorragie anga kanefany tsy misy hémorragie le izy dia rehefa ohatr'izay zany dia mazava ho azy atao milamina tsara ny zavatra rehetrarehetra fa tsy rotorotoana fa voso vomea manimba zavatra dia nampanao bilan dokotera ary reo olona reo navita bilan somatsara izany hoe nanana mety manana izy mam'izany efa aveo efa nisy fanafody natao taminy zany raha larobia izy niditra mampanao larobia efa après-midi am'roa mamaronao bilan zay zany mianaka misy maray ataony ko fangalana raha vitsy zay rehetrarehetra zay milamina tsara le valy le bilan dia manome fanafody zany zay tonga contraction de l'utérus zany zay le déclenchement de l'accouchement. Manjaka amin'izao fotoana izao ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra loatra mangoro iny tranga anankiray niarana fahaonolanana ao anatina andro misesy tao amina commune tao amin'ity district Ambatondrazaka ity. Noro fitiavana sy Andry Rakotomalala no mitondra ny vaovao. Tokatrano 5 no nitetezina ireo tsy mahafeny filana aranofo tao Ambatondrazaka tamin'ity herinandro ity. Ny fokotany ampasambazimba ny tena lasibatra matetika raha ny zavanisy sy tao an-toerana dia jiolahy 13 fiadina no nampiorooro sy nampitondra faisana ny Andriambavilanitra fa mitantara ny fomba fanafiana ireo jiolahy ny ankizy lasibatra iray. Ny talata ndray zay mbola miverenany taoko dia miverenany tao zay tamin'ny talata tokony tamin'ny 1:20 dia mbola ndondominy ndray varavarana fa izy tsy mikotsikotsika tsony dia ndondominy dia tao moa izany misy olona maty dia nampaty tao le bona be dia be re dia tonga dia efa ny telefona zay hoe allo mitongava tiana rehefa fa misy mandondona ndray zay ato dia aveo amin'izay dia efa nirona tao daholo le bona mpiampaty reo mavetivety foana izy dia efa fatsito dia ny alabio zay efa tsy natolo tao tsony fa efa mifindra tao amin'ny mamanay zany dia le olona misy le olona ambonina eo andray tao andray izy nandeha mirana ndray zao tanana ahitana ankizivavy mitoetra irery ity fokotany ity ka iverindreo mponina fa izay no nahatonga ireo mpanao ratsy manao ny ataony tahaka izao. dia rehefa nseho zany ny akiseo dia io amin'ny 12 alina io foana rehefa napindrako taty aminay moa zany ny zanak'io satria matatra ihany koa zay amin'le ainanjanaka satria tsy hay hoe zaza be no alainy so ny lehibe mihitsy ny andeha atao an'io tsy fanjariana io kanefa rehefa zay zany dia tonga dia sipetraka tany aminay amin'izay le zanako dia rehefa nanomboka indray zany ny fiarahamonina hoe asiana resaka azy ity fa tsy ho apetrapetraka amin'izao satria efa isanandro dia ao aminay eo foana ny akiseo. Noho ny faratsindalana ny antoerana ihany koa no isan'ny mahatonga ireo olon-dratsy ireo ho matety-piavy satria lasa mitoka-monina tanteraka ny tanàna.
manao antsoava araka izany mba hijery akaiky ity raharaha ity ireo mponina any antoerana. Zaho sy fokotanana Pasambazimba dia manaitra anareo manam-pahefana tompon'andraikitra amin'ny filaminana mba hanampy anay aty Pasambazimba satria mirofo mafy zahay amin'ny fanafihana ataon'ireo jiolahy tatoato nandeha tamin'ity herinandro ity. Dia mirofo mafy ireo vehivavy manantena mitokantrano satria tentativana violina foana ny zavatra anseho. Miantso avy amin'ny mpitondra fanjakana zany indraindraikitra nyity toerana manodidina ty fa tsy mandro mihitsy ny fandriampahalemana eto amin'ity atsinanany Jirama ty 505 herinandro zany izy zay nandalondalo telo tsy miala eto mihitsy. Tsara ny mampafantatra fa efa mambolana izao no nipoiran'ity resaka fanolanana mitety vohitra ity atao alaotra saingy atreto mbola tsy hita izay tena fepetra mivaingana raisiny ny mpitondra. Fa iverenantsika ny vaovao mikasika ny osika tamin'ny fifidianana iny hoentina any amin'ny faritra Diana ianao anatin'ity vaovao manaraka ity. Manoloana ny voka-pifidianana be ny tanàna farany teo dia mitondra fanamarinana mikasika izay indrindra ary nitaky ny tena marina sy ny mangarahara makasika iny fifidianana iny ny vahoaka nanorotsangana ao amin'ny distrika Anambanja. Marina mofa nisy tanteraka ny tsy mangarahara sy ny osika tamin'ity fifidianana ity izay ilan'ireo vahoaka ny fitakiana ny fahamarinana izay. Noro fitiavana sy Andry Rakotomalala. Sy manaiky ny voka-pifidianana farany teo navoaka ny teo anivon'ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana ny vahoaka nanorotsangana distrika Anambanja. Mangataka ny amohanina marina izy ireo. Raha ny fanazavana voaray dia Andriamatoa Jaoso Victor no lany tamin'ny salany salavitra 2.500. Nefa nivoaka tamin'ny fifidianana tamin'ny fomba ofisialy kosa Andriamatoa Andriamis Nicolas izay nahazo salanisa 2.770. Anareo agny zay nanjary nanindry izy koa magnano ny afarana zay teko zay tsy hifidy satria anareo zegny mpanindry ilay olo aty zegny mera aminay aty satria fa lailan'ny bahoaka tsy laninareo agny nisy loanareo olo hafa. Mampalahelo zahay zegny le zavatra miboaka amin'ny vokatra misy zahay amin'ny Ortsanga. Tegna mampalahelo vahoaka be amin-draha zay zahay ato mirokaroka amin-draha zay fa raha ny misy zavatra zay tsy mety mamoa fady manjary ino zavatra misy loharano baka aminareo agny nanteraka izy. Fidianana zegny atao hetsika tsara fa maro zegny dépense agnaty. Voalohany resaka fagnamboarana dossier amin'ilay olon-kadidany latsaka eo koa zegny amin'ilay fandihanana midodododo amin'ny propagande maro koa zay dépense agnatiny eo ke avy amin'izay ilay olo lany zegny aty zay tsy zahavana zay ilay dépense namana fa matoa izy lany iny zay tiriny vahoaka avy agny amin'izay izy zegny avadiky tsy lany amin'izay izy olo hafa tiana fo zegny apetraka eo. Anisany mampalahelo amin'izay zahay vahoaka amin'ilay candidat posinay zegny amin'ny felaniany. Raha ny fanazavan'ireo mponina dia tsy nisy birao-pifidianana maty nanovonoina nizotra tamin'ny filaminana araky ny fitanana ny soratra na PV ny fifidianana nefa ny olona tsy lany indray no lasa be ny tanàna. Ka mangavy anareo mpisitsarana ambony hamerigny ny ilay olona. Fa eo amin'ny resaka aiady kosa indray dia anisan'ny taranja efa mahalinany maro amin'izao fotoana izao ny karaté eto amintsika ary maro ireo malagasy efa mamiratra ao anatin'ny fifaninanana iraisam-pirenena. Ambom-pionan'ny mpankafy karaté niteny amin'ny commune Pitantafika teny Androany nanao fanadihadiana teny an-toerana i Laurette Berton sy Mathieu Prince. Taranja panatanjahantena iray mamola volany ankizy ny karaté mianga avy tamina kolotsaina japonais izy io ary efa mahazo vahana betsaka eto Madagasikara. Manampy ny ankizy ahatoky tena ho tompona andraikitra ary ahitondra tena anivon'ny fiarahamonina ity taranja panatanjahantena ity. Manao an'io karaté io dia misy le antsoina hoe dojo. Zany hoe ny ataon'le dojo. Zany principe d'entraînement, fitondrana ny entraînement. Ohatra hoe ny anankiray voalohany dia hoe fikatsahana ny toetra lafatra. Ny anankiray tazomina ny teny mena. Ataovy ny ezaka natao, tohizy ny ezaka natao, ajoiny hafa, mahaiza fehiteny
tena mivadiny raha resaka championnat de Madagascar zao tsika maromaro champion de Madagascar ny farany indrindra teo zao a dia niatrika ny ambassadeur SCAP deuxième édition tany Maurice ny MJK dia nisy ankizy avy ato amin'ity club ity anakivaly teo le ankizy ireo nandeha tany Maurice zany hoe MJK izy tany mauricianina moa izy fa ny Maurice ny La Réunion ny Australiana aleo hijanona teo so adiniko sasany fa nahazo première place daholo le ankizy azony rehetra atao ny fanazarantena amin'ny alalan'ny karate ary tsy mifidy taona izany betsaka raha teo ny malagasy liana amin'ilay taranja efa miroborobo ny karazana kluba mamolavola olona eo amin'ny tontolo io isan'izany ny aska izay nahasokatra toeram-pikotranana na dojo vaovao ao amin'ny commune Ampitatafika. Ao anatin'ilay teneniko hoe éducation dia anisan'izany fankafana dojo ohatran'izao manaraka amin'ny filitra iraisam-pirenena hoe misy ny sécurité anisan'izany tatami hitanareo eto misy ny toerana isoron'akanjo vestiaire misy ny sefisasana sisa anomboka amin'ny 27 ny volana martsa ho avy izao ny fiadina ny tompon-daka ho an'ny section Analamanga eo amin'ny taranja karate izay ho tanterahana etsy Ampeflo. Tsy mifitavan'olona tokoa ny taranja karate fa hoentsika malohany anakatonana izao vaovao izao dia eo amin'ny resaka maresaka iraisam-pirenena tsy mbola nisy mparimaritra iraisana treto ho an'ny Syrie sy Turquie mahakasika ny tanànan'ny Idlib izay iadivan'izy ireo tonta ireo ny andinindinizay avy hatrany. Manambana ny anokatra ny sistany avy any Syrie miditra Grèce sy Bulgarie Turquie nanomboka omaly tsy mbola nisy anefa ny fanambarana ofisialy nivoaka mahakasika izany raha nahazo baiko ny ampiditra malalaka ireo mpifindra-monina ao Turquie kosa ny polisy ny zandary sy ny mpiasa ny fahatseranana araka ny sary nalefan'ireo hainao manjery turk marobe ny findra-monina no efa mihazo ny sistany ny ankamaroan'izy ireo anefa tsy teratany syrianina avy any Afghanistan Pakistan betsaka raha mikatona ny sistany manasaraka ny Turquie sy Idlib mitandatra makany amin'ny sistany greka ny ankamaroany i Grèce izay efa nandray mpifindra-monina ny volana jolay mahery ny efatrala isa ny olona mialkalika ao aminy miantsona ao amin'ny nosy Ege vokatry ny fitokonana nataon'ny vahoaka tsy manaiky apiditra ireto farany ho an'ireo mpifindra-monina manakaiky ny sistany Bulgarie kosa nosamborina avetrany ireo mikasa ny hitrantsokosoko manodidina ny 30 ny olona voasakan'ny polisy nampitombona hatramin'ny arivo isa ihany koa ny mpitandro filaminana ny andro ny sistany nanomboka omaly atoandro tsy voalohany izao no nanam-pikasana nokatra ny sistany toy izao ny Flo Erdogan ny volana septambra teo no efa niantso ny vondrona Europeanina ny tenany andray ireo mpifindra-monina entina anafenana zavatra nefa izany fihetsika izany ho ny mpandinika politika mariana fanontony izay rabomba nataony miaramila turk manohitra ny fanjakan'ny Bashar El Assad namaly ireto farany ka miaramila 330 isa no namony ainy ho an'ny Turquie. Ity tranga hafa kely ity kosa no entsika manakatona tanteraka ny vaovao amin'ity alina ity rakitsary anankiray nalaina tao amin'ny Facebook Kastia comédienne izy ity reny mpianakaviana mitady olona hitaizany zanany fa tsy vitany intsony. Raha misy mitaiza le zaza dia amiakolona fa zay za 4 ami dia le zazakely voateraka kely tsisy tampa etiko matorena atsera dia mijaly dia raha misy mitaiza dia amiako anazy ty zazy ty raha misy mitaiza Firy volana moa izy teo? Ray volana sy tapany. Dia mbola tsisy kopy? Mbola tsisy kopy. Iny ihany koa tompoko lasy sy tompoko vavy no nanakatonanay ny vaovao tamin'ity volana febroary ity tamin'ity herinandro ity ihany koa manome fotoananao ny fampalalam-baovao ny MBS amin'ny herinandro indray mankasitraka anao tany tokantrano tsy misaraka amin'ny fahitalavitry ny MBS hankasitrahana ny teknisianina ny mpanao gazety ihany koa Samio Tain'Andriamanitra filoma tompoko.